dia tsy izahay mihitsy no ahay hiavana aminao, fa ianao no mitady fihavanana aminay. Izany nanoloranao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana, ho faty hisolo anay amin'ny fahotanay, ary izany no nitsangananao tamin'ny maty mba ho fanamarinana anay. Azahoanao mizara ny famelan-keloka aminay. Izany no fihavanana, na izany no fampihavanana nataonao tamin'ny alalan'ny ranao ny tete teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvari. Mangataka aminao zay ry Jesosy Tompo, amin'ny handrenesanay ny teninao eto amin'ity tobomasina ity, izany indrindra no ampahafantaranao anay, ny mahampanotanay, ny mahatsinitsinina anay, ka hitaomanao anay mba hiverina ao aminao, ka haizanay miaiky fampanota tokoa zahay, ary amin'ny fiekenay ny helokay eo anatrehanao. Izany no anananay, na hanomezanao anay ny famelan-keloka mba hizaranao aminay ny fiainana ao aminao. Mangataka anao zay ampianatra ny fonay mba haizanay manaiky ny fihavanana zay tadiavinao aminay, fa sao hanenenanay ny mbola fiavinavina, hanenenanay ny fanamarinantena, hanenenanay izay mety ho heverinay fa ho tsara eo aminay, kanefa fahavetavetana eo anatrehanao. Fataovy mibebaka marina aminao zahay noho ny teninao sy ny fanahinao. Dia mitenena aminay ry Jesosy Tompo, araka ny fombanao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika ry havana, zay voalahatra ao amin'ny programa, dia ho hitantsika ho filazan-tsaramaso araka ny bokin'i Jeremia. Jeremia mpaminany, toko faraiky amby telopolo. Bokin'i Jeremia mpaminany, toko faraiky amby telopolo, ny andiny voalohany dia mijanona hatramin'ny andininy fahatelo. Jeremia toko faraiky amby telopolo, ny andiny voalohany dia mijanona hatramin'ny andininy fahatelo. Rehefa hita dia miara-mitsangana tsika, ary dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro zany hoy Jehova, dia ho Andriamanitry ny isam-pianakavian'ny Israely aho, ary izy ho oloko. Izao no lazain'i Jehova: ahita fitiany anefitra ny olona zay sisa tsy matin'ny sabatra. Andeha aho ka hanome fitsaharana ho an'ny Israely. Tany lavitra any no nisehoan'i Jehova tamiko, ka nanao hoe: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Koa izany no ampaharitany ny famindram-po ho anao. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Filazantsara velona amin'ny bokin'i Jeremia ity anjarantsika ity. Filazantsara velona ho an'ireo zanak'Israely. Zanak'Israely zay mpiodina amin'Andriamanitra, na ny Israely avaratra na ny Israely atsimo, dia Joda zany. Izay niala na nivadika tamin'Andriamanitra, ary raha lazay ny tenin'Andriamanitra aza amin'ny bokin'i Jeremia, dia vady no itenenan'i Jehova azy, vady izay nisaraka tamin'ny vadiny,
vehivavy zay nisaraka tamin'ny vady malalany, ary niresany azy koa dia tahaky ny zanaka lahy matoa nefa nisaraka tamin'ny rainy tao an-tokantrano rainy, noho ny ditry ny fon'ny Israely, noho ny ditry ny fon'ny Joda. Ary raha mamaky ny Jeremia manontolo sika dia voambara voalaza ao zany, ary nitondrany mpaminany faisana azy na amin'izay fitondrana ny hafatr'Andriamanitra mandrakariva ho an'izy ireo, araky ny tantara zay fantatsika tamin'ny 227 talohan'i Jesosy Kristy no noravan'ny Asiriana ny Israely avaratra. Tamin'ny 5valopolo no nababoan'ny Joda na maboan'ny Babiloniana azy, no ny ditry ny fony any zany. Ary raha ny Jeremia 7, 1 2 4 4 dia tsy hafa fa eo ndray no isehoan'ny mahandriamanitra n'Andriamanitra maharo-po. Eo no isehoan'Andriamanitra amin'ny mahandriamanitra fitiavana azy, ka hamerina indray ireo zay nivadika taminy, dia nivady malalany zany. Hamerina zay rehetra nivadika taminy dia ny zanany lahy matoa zany. Ary zany indrindra no asehon'ity filazantsara ity eo amin'ny 9 tany lavitra any no nisehon'i Jehovah tamiko, ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindram-po ho anao. Io nasoloaka tamin'i Jeremia teo, satria io filazantsara io no ao an-tsaiko. Amin'izany ilazan'Andriamanitra fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindram-po ho anao, dia tsy hafa ny fitiavan'Andriamanitra fa ny fitiavany zay te hiavana amin'ny olona zay fa nivadika aminy. Ny fitiavan'Andriamanitra zay te hifandray amin'ny olona tafasaraka aminy. Io ny fitiavan'Andriamanitra ry havana. Ary ity filazantsara amin'ny bokin'ny Jeremia ity dia tsy hafa fa foto-kevitry ny Baiboly manontolo amin'izay ambaran'ny Jaona apôstôly amin'ny Jaona 7, 1:40 iarahantsika miretona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ao amin'ny testamenta taloha araky ny fandinian'ny olona sasantsasany dia lalàna daholo zany. Amin'ny fandinian'ny olona sasany koa ao amin'ny testamenta vaovao dia filazantsara ranoray fotsiny zany. Dia ho hitatsika eto ny fanazavana zany na marina zany na tsia. Fa hiverina amin'ny fitiavana mandrakizay n'Andriamanitra isika. Ny fitiavana mandrakizay n'Andriamanitra aoka ho fantatsika tsara ry hava, izay manatrika izao isan-taona eto farimeny zao, dia tsy hafa fa miorina amin'ny fifidianany sy ny fanekena nataony ary ny teny fikasana zay nataony amin'ny olom-boafidiny. Io ny fiorenany fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra ka amin'ilazany hoe fitiavana mandrakizay dia miorina amin'ny fifidianany ny olona, miorina amin'ny fanekena zay naoriny amin'ny olona nofidiny mba hatanteraka ny teny fikasana dia zao ny handovan'ny Israely niza ny tany Kanana. Io ny lovany, io no omen'Andriamanitra ho lovany zanak'Israely, dia ny hoany amin'ny tany Kanana zay tsy maintsy ho lovany ireto zanak'Israely ireto. Amin'izany fifidianan'Andriamanitra hitatsika amin'izay orenany fifidianana indrindra
dia tao amin'ny fidianany ny Abrahama zany. Ka ny taomany ny antsoana ny Abrahama hiala amin'ny tany razany, amin'izay tena feno fahotana, amin'izay tena feno ny fiainana zay tsy misy an'Andriamanitra. Kanefa ny atao amin'Andriamanitra ny ala tamin'izany, nantsoiny ny ala tamin'izany Abrahama, no fidiny hiala amin'izany tany razany zany Abrahama, amin'izany fianakaviana maloto zany Abrahama, no fidin'Andriamanitra izy ka noentiny hoentiko any amin'ny tany zay tsy mbola fantatrao, zay tsy mbola nitsahany tongotrao, zay tsy mbola nalehanao ary tsy fantatrao na de kely akory, any no hitondrako anao i Jehovah'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fifidianana laliny zany. Ary tsy vitan'izany fa nanaovan'Andriamanitra fanekena Abrahama. Hitatsika naoriny tamin'ny famorany zany. Kanefa ny foto-kevitry ny fanekena eo amin'ny Abrahama sy eo amin'ny zanak'Israely dia araky ny ambarany ao amin'ny Deutéronomie 7:17 manao hoe fa ny fanekena ataoko amiko, ataon'Andriamanitra amin'ny tenany, fa tsy fanekena fifanekena ataony amin'ny Abrahama. Io tsara ho fatatsika. Tsy mba nanao fifanekena tamin'ny olombelona mpanota Andriamanitra, fa manao fanekena amin'ny tenany. Ary zao ny fanekena zay ataoko amin'ny tenako i Jehovah'Andriamanitra. Dia zao, izaho Andriamanitra reo, ary ianareo ho oloko. Io ny fanekena, io ny hevitry ny fanekena. Na amin'ny famorana zay nampanaovin'Andriamanitra ny Abrahama sy ny taranany hatramin'ny biby fiompony azy, na ny mpanompony nasain'Andriamanitra nanao zany, amin'ny alalan'ny famorana no hidirany zanak'Israely amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, olon'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanekeny zany. Ny dikany fanekena nataon'Andriamanitra ho amin'ny famorana dia zao, ahafantaran'ny olona fa tsy misy mpamono, tsisy tompony afa-tsy zao Andriamanitra irery. Ary ny olona zay manaiky ho amin'izany famorana zany dia olon'Andriamanitra. Fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny tsy mitovy saranga zany. Tsy mitovy saranga amin'Andriamanitra ny olombelona ka hanaovan'Andriamanitra fanekena, fa fanekena ataony amin'ny tenany. Io ny fanekena ataon'Andriamanitra. Mba ho fantatry ny zanak'Israely fa tsy misy Andriamanitra eo aminy. Ary ambarany tenin'Andriamanitra zany, na amin'ny Ezekiel, na amin'ny Hosea, na amin'ny Jeremia, na amin'ny Isaia, tsy misy Andriamanitra eo aminareo afa-tsy zao izaho Andriamanitra zay nanala anareo tany amin'ny fahababoana tany Egypta ihany. Nanao fanekena tamin'ny olona zay nifidiny Andriamanitra. Ary zany fanekena nataon'Andriamanitra zany dia mbola nataony koa teo amin'ny zanak'Israely. Nanomezany azy ny dity folo dia tsy misy fampiarana tamin'ny zanak'Israely. Manaiky venareo fanaja, manaiky venareo fa ho tia, fa Andriamanitra ny manao hoe ho tian'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary zay mandany zany lalàny zany dia voaheloka ho faty tokoa. Fanekena ataon'Andriamanitra zany. Ary ny dikany fanekena ataon'Andriamanitra dia tsy hafa fa araky ny teniny hoe tsy sitrako ny ahaveriny ratsy fanahy, fa ny hialany amin'ny lalany ratsiny mba haninona izy, mba ho velona izy. Io ny fifandraisana amin'ilay fitiavan'Andriamanitra ny resana voalohany, mba ho velona ny olona zay manaiky ny fifandraisana amin'Andriamanitra aminy, manaiky zay hiavanan'Andriamanitra aminy, ho velona satria izany ny kendren'Andriamanitra. Dia hoy ny Jaona 4:7, mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Sarobidy zany. Ary sarobidy ity filazany tsara ao amin'ny bokin'ny Jeremia ity ho an'ny zanak'Israely ary ho antsika zay mamonjy izao isan-taona zao koa ry havana. Manaraka zany, ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny fanekena taloha, amin'izay tandeavan'Andriamanitra fifandraisana amin'ny olona, amin'izay hiavanan'Andriamanitra amin'ny olona, dia tsy nahatanteraka zay nikendren'Andriamanitra aminy,
fa inona no antony anaovan'andriamanitra azy fanomanana ihany zany, fanomanana ny amonjena ny olona ihany zany, fanomanana ny amin'ny atongavan'ilay mesia ihany zany, hany ka tsy mahatanteraka na inona na inona. Fa zao rehefa mandika ny lalàna dia mpanota ary dia faizon'Andriamanitra, ary zany nahazo ny zanak'Israely. Satria nge raha mamaky ny Genesis toko 17 sika dia zao nolazain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny Abrahama, raha ny aminao kosa dia nitandrina ny fanekeko ianao sy ny taranakao mandimby ianao rehetra, hoy Jehovah Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Ny hanaiky hanoa ny fanekena izay ataon'Andriamanitra aminy, fa tsy misy adivarotra, tsy misy izay heveran'ny zanak'Israely ho fahamarinany, tsy misy adivarotra. Fa izay kendren'Andriamanitra amin'ny Abrahama, izay kendren'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely dia zao ny hanaiky ny hitandrina ny fanekena izay ataon'Andriamanitra aminy. Raha raisitsika ary zany fitiavana mandrakizay n'Andriamanitra zany, dia hoy ny tenin'ny Jaona apôstôly amin'ny epistily voalohany soratany, Andriamanitra dia inona ozy? Andriamanitra dia fitiavana. Ary zao nampisehoana ny fitiavany amintsika dia nandrany zanany ho avitra ho antsika mpanota, ho avitra ho antsika mpanota. Io fitiavan'Andriamanitra. Zany hoe ny fitiavana mandrakizay n'Andriamanitra tao amin'ny fanekena taloha, ka ny fidianan'ny olona, ny fidianan'ny Abrahama sy ny zanak'Israely, nanaovan'ny fanekena tamin'ny Abrahama sy ny zanak'Israely, dia tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy zany fanekena zany. Ary io ny fanekena vaovao amin'ny rany Kristy. Fanekena vaovao amin'ny rany Kristy zany. Ao amin'ny Kristy ny fahatanterahana. Ka raha nanota ny zanak'Israely dia nofaizon'Andriamanitra, ary Andriamanitra nanosika azy ho babo no baboin'ny Asiriana, Andriamanitra nanosika azy ho babo no baboin'ny Babiloniana. Fa amin'ny fanekena vaovao kosa dia nampiatra ny fahatezerany amin'ny zanany Andriamanitra, fa tsy aminao mpanota, tsy amiko mpanota, fa amin'ny zanany no nampiara ny fahatezerany, ny kapoka mandrivorivo, ny famaizana mandrivorivo ao amin'ny zanany. Ary toy ny heverina nataony ho tsinotsinona ny zanany noho ny fitiavany mandrakizay an'izao tontolo zao. Nafoiny ny zanany, dikany hoe nafoiny ny zanany, dia tahaka ny tsy nirara iny zany. Ary amin'ny nafoizany azy dia naka ny toerany maha-olombelona antsika, araky ny voalazan'ny Filipiana toko 4. Nandray ny toerana nisy antsika, ka rehefa tonga tamin'izany izy dia nanetry tena ka hatramin'ny fahafatesana taiza teo amin'ny hazo fijaliana. Fitiavana mandrakizay hoy Jesosy, hoy ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra eto, tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy zany fitiavana mandrakizay zany. Ary io fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty io noraisitsika ao amin'ny batisa masina. Ao ny mahataranaka voafidy atsika, ao ny maha-olon'Andriamanitra atsika, ao ny mahazanany atsika, ka nitenenana aminao hoe zanako anao anio ary izaho no Andriamanitra ao. Tahaka ny fanekena izay nataony tamin'ny zanak'Israely faizay, tamin'ny Abrahama faizay. Olon'Andriamanitra, io no antsoina antsika hoe olona masina, io no antsoina antsika hoe fananan'Andriamanitra. Satria ao amin'ny batisa ny fahatanterahany zany, amin'ny fanekena vaovao amin'ny rany Kristy izay raisitsika amin'izany batisa zany. Noho izany ry havana, tsy mba zavatra moramora, tsy mba zavatra kisendrasendra, fa efa nomanin'Andriamanitra hatramin'ny fahagola ny fidianan'Andriamanitra nao ao amin'ny batisa. Efa nomanin'Andriamanitra hatramin'ny fahagola nanaova ny fanekena taminao ao amin'ny batisa. Nanaovan'Andriamanitra tamin'ny andro fahagola ny andraisanao famelan-keloka dia ny famonjena ao amin'ny batisa, satria izany no hevitry ny batisa.
ry havana malala o amin'ny tompo ho amintsika izay tonga eto mba mahatsapany hevitra zany batisy zany va ianao mba mahatsapany lanjany zany batisy zany va ianao izay nanahoan'Andriamanitra aminao ny famindram-pony ho anao anehoany ny fitiavany mandrakizay ho anao ary zay kendreny zany batisy zany dia zao ny namahany ny varavaran'ny lanitra ka hahatonga anao ho ankonany zany fanjakan'Andriamanitra zany hahatonga anao ho ankonany zany fanjakan'Andriamanitra zany fitiavana mandrakizay no nitiavako anao miteny aminao ry mpamonjy fivoriana Jesosy ankehitriny fa ny fitiavany mandrakizay no nitiavana anao tao amin'ny batisa feno ny famonjena amin'izany batisa zany feno ny famonjena amin'izany batisa zany fa ny fanontaniana dia ny hoe mba miaina ny fiainan'ny batisa va ianao sa fomban-drazana io dadabenay natao batisa ny razambenay zao dia tsy maintsy atao batisa ny taranaka rehetra balina no atao rehefa vitany batisa toaka ny miakatra mbola tabatra rehefa vitany batisa ny afarany lasa elo afondray le nandraisan'Andriamanitra anao tao amin'ny fanjakany namelany ny elokao lasa elo afo oko tsaroatsika zany ry mpamonjy fivoriana mba tsy ho mpamonjomonjy fivoriana foana ka ho fatiantoka mifatongavana eto fa ho fantatrao ny hevitra nanaovana batisa anao amin'izay namonjen'Andriamanitra anao ka ilazany aminao fitiavana mandrakizay no nitiavako anao firifiry na ny ataony confirmation hifadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra va ianao eny tompoko tsy hafa ny fiainana fa dia mbola ny fiainana zao tontolo zao mandry atatatra ny sasany mpanao loka ny sasany mpifokarongony aza ny sasany nefa vita batisa vita confirmationa maro ny toetra zay mamoa fady tsy arak'izay fitiavana ny tiavan'Andriamanitra anao ka andehananao ny fahazaran-dratsy amin'izao fiainana izao firifiry ny tanora atao batisa fanondroany satria mandray fampianarana any amin'ny sektany ary za mandre eto Antsirabe fa misy manaraka emereux manaraka emereux ao Antsirabe na mpiandry na kristianina tsotra manaraka fampianarana emereux ialao zany raha mbola te ho ao amin'izany fanjakany famonjeny Jesosy zany ianao ho faty ianao raha ao ary io no itenenana mandrakariva aza mba mikambakambana amin'ny fiangonana zay tsy ekeny ny fiangonana loterana misy anao mialatsiny amin'ny teny na GBU zany na GBT zany na groupe public iny zany na GDO zany izay mifangaroaro amin'ny reny karazam-piangonana samy hafa reny ialao zany satria atony nahitanao an Jesosy fa tsy any ny afaranao mikambana amin'ireny ianao ndray manenjika ny fiangonana loterana misy anao ao amin'ny FJKM ianao ndray manenjika ny fiangonana FJKM misy anao satria drokodrokina amin'ny hoe tia ny fahalemen'ny fiangonana loterana tia ny fahalemen'ny FJKM tia ny fahalemen'ny katolika sy zao ireny no abosesika ao andohanao manome tsiny ny fiangonana zay nipiranao anao dia hoy ny ray aman-dreny anankiray mama tamin'ny fotoanandro rehefa tonga reny Renard Bonkesy reny evangelista libre reny dia hoy le olona anankiray zay ve mama afaka manatonany dia mama rehefa tsy nahitan'i Jesosy teto anao dia mandehana ary le fandehananao fahaverezana ho anao zany ny afarany atao batisa fanondroany firifiry ny tanora miditra amin'izany satria mikambana amin'ny karazam-piangonana zao karazam-piangonana rehetra zao iarahana daholo aty avo mahita an Jesosy aty avo zao tsy matoky ny fitiavana mandrakizay n'Andriamanitra ho anao tao amin'ny nanaovana batisa anao tao amin'ny fiangonanao anao dia hoy za tamina tanora anankiray atao batisa amin'ny alahady ohatra tamin'ny alahady zoma na alakamisy vao nitafahoana natsoina impiry moa Jesosy ny maty ndre mpandeha
ary ny batisa aiza no andraisana ny voka-tsony batisa ao amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Ka ny fanaovana batisa fandroany, inona ny dikan'izany? Tsy zany manko fa tsy nahatsiaro tena. Ny fanaovana batisa fandroany ambara amintsika mpamonjy fivoriana eto fa manombo an Jesosy fandroany amin'ny hazo fijaliana indray. Ny fanaovana batisa fandroany fa asaisaiam-poana satria mamono an Jesosy, mandefina an Jesosy fandroany indray. Nefa Jesosy indray mpandeha fotsiny maty teo amin'ny hazo fijaliana. Impiry Jesosy nitsangana tamin'ny maty, indray mpandeha. Fa amin'izay hanaovana batisa fandroany ianao dia zao mandevina an Jesosy indray ianao. Mandevina an Jesosy indray ianao. Sahasaha foana ny fiangonana manao batisa fandroany. Sahasaha foana ny kristiana manaiky atao batisa fandroany. Dia hoy izaho tamin'ilay tanora, inona kay ny antony ivavahanao? Azahoana famonjena sany iny? Io voavonjy. Ka amin'io batisa fandroany atao anao fahafatesana mandrak'izay io. Satria manao tsinitsinina ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganana, dia ny hazo fijaliana nandasan-derany ho anao. Tsarovy ry mpanatrika ny isan-taona eto, fitiavana mandrak'izay ny tiavan'Andriamanitra anao tamin'ny alalan'ny batisanao ao amin'i Jesosy Kristy. Zany hoe nanaovan'Andriamanitra famoronana vaovao amin'izany batisa zany ianao mba handraisanao ny fiainana mandrak'izay. Faharoa, ny teny anankiray voalaza eto hoe koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Zany hoe raha zavaina kely dia miankina amin'ilay fitiavana mandrak'izay n'Andriamanitra ity famindram-po izay ampaharetiny amin'ny zanak'Israely ity. Zay ny voalaza eto. Fitiavana mandrak'izay mitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Koa noho ny fitiavan'Andriamanitra mandrak'izay dia ampaharetiny aminao ny famindram-pony. Inona ny hevitra zany famindram-pon'Andriamanitra zany? Matetika diso amin'ny fandraisana ny famindram-pon'Andriamanitra tsika. Rehefa lazaina mifampiaraba ny zanaky ny fifoazany dia matetika haitsika ny hoe ny famindram-pon'Andriamanitra ny mbola matoy izao. Marina zany. Fa ny famindram-pon'Andriamanitra kosa tsy mitarika anao na hampitoetra anao ka hanasoaso anao amin'ny otanao, hampanaiky anao ny fahotanao ka handeha milemy anao amin'izany fotsiny. Tsy zany ny famindram-pon'Andriamanitra. Raha izany ny fandraisanao ny famindram-pon'Andriamanitra zao ho very ihany ianao. Fa tsarovy tsara ny famindram-pon'Andriamanitra amin'izay nataony tamin'ny fikapohana mandrivorivo ny zanak'Israely, na ny Israely atsimo na ny avaratra. Ny fikapohany azy izay anehoan'Andriamanitra famindram-po dia ny nanirahany ny fahavalo mba hanandevo ary handringana tanteraka na ny Israely avaratra na ny Israely atsimo. Kanefa na dia masiaka tamik'izany aza satria sari-piaro Andriamanitra noho ny fahamasinany, sari-piaro Andriamanitra noho ny fahamasinany, dia tsy maintsy manafay Andriamanitra. Kanefa na manafay izy dia zao ny teniny ao amin'ny Jeremia ihany. Jeremia 7:20-1:12. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanananareo fanantenanany amin'ny farany. Ka le fandefasana ny zanak'Israely ho babo tany Babilôny, nandefasana ny reto Israely avaratra ho nobaboin'ny Asiriana, ao amin'izany no isiny ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsarovy zany. Ary na dia verinao aza misy mpitondra firenena mitondra ny Madagasikara malalatsika ity, jentilisa na ina finoany, dia zao ampahafantaran'Andriamanitra anao ho amin'ny fiverenana aminy zany mba hibebanao, hibebaka ny kristiana. Fa indraindray ny kristiana miray petsapetsa amin'ny zavatra tsy manjary. Famindram-pon'Andriamanitra kay nandefasany zanak'Israely ho babo. Hevitra hitondra fiadanana ho ny teny. Satria amin'ireny fahababoany ireny dia tsy hafa fa ampahafantaran'Andriamanitra ny faharatsiany ny ota dia ny fanompoan-tsampy izay nataony zanak'Israely. Ka nivadiany tamin'ilay vady malalany izay tia azy mandrak'izay dia Jehovah Andriamanitra zany. Ampahafantariny Jehovah Andriamanitra azy ny fahotana.
ary amin'izany fahampahafantarany zany no hitenenan'i Jehovahandriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany mitondra ny hafatra miverena fa izao ny loza anjoanareo raha tsy miverina amin'Andriamanitra ianareo, miverena amin'ny vadinareo ianareo, miverena amin'ny rainareo ianareo dia Jehovahandriamanitra. Fa raha hiverina aminy ianareo dia zao atsoa izy dia anina ozy hamaly ianareo. Famindram-po no tian'Andriamanitra aseho amin'ny kapoka natao tamin'ny zanak'Israely fahizay, mba hahatsiarovany zanak'Israely fa ratsy ny ota, mba hahatsiarovantsika kristianina koa fa ratsy ny ota amin'ny alalan'ny tenena ny tenin'Andriamanitra isan'andro amintsika. Io ny famindram-pon'Andriamanitra rehefa. Raha ny teny tamin'ny zanak'Israely Jehovahandriamanitra indrindra ny bokin'i Jeremia manontolo, tsy mba nanafinaNdriamanitra, tsy mba nanafina ny otany Andriamanitra, fa tena nabaribarina noho izao zao dia zao ny loza anjoanareo. Ampahafantariko anareo zany ho Jehovahandriamanitra. Fa raha miverina anareo dia ho raisiko ny ray. Izany dia tanterahan'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny hanomezany antsika ny taom-piangonana tahaka izao. Azahoantsika mandre ny tenin'Andriamanitra, azahoantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, azahoantsika mandray ny fanasan'ny tompo. Io no anehoan'Andriamanitra indrindra ny famindram-pony amintsika. Raha namonjy ny zanak'Israely tany anefitra tany Egipta Jehovahandriamanitra, nanafaka azy teo amin'ny fanandevozan'ny Farao, dia navelan'Andriamanitra handeha fotsiny amin'izao va izy? Tsia. Inona nataon'i Jehovahandriamanitra azy? Nampahereziny amin'ny alalan'ny teniny tany anefitra. Nomeny ny mana lay mofo-panahy, nomeny ny rano tamin'ilay vato fanahy. Dia Kristy hoy Paoly apôstôly amin'ny Korintiana 2:10, Kristy zany vato lampy fanahy zany. Inona no antony? Mba hampahatsiarovan'Andriamanitra ny zanak'Israely mandrakariva fa tsy misy mpamonjy azy afa-tsy zao tokana ihany dia Jehovahandriamanitra. Ny hampahafantaran'i Jehovahandriamanitra ny zanak'Israely fa mpanota izy ka ny manafaka azy mamonjy azy amin'izany dia amin'ny alalan'ny fanafahany azy tany Egipta averin'Andriamanitra mandrakariva ao amin'ny testamenta taloha zany. Izany koa ny tenin'Andriamanitra. Ka na ao amin'ny bokin'ny lalàna na heverintsika hoe lalàna no mibetsaka ao, lalàna no misy ao, dia misy filazantsara ao amin'ny tenenany fitiavana mandrakizay sy ny hoe famindram-po no ampaharetiny aminao. Ato amin'ny filazantsara amin'ny testamenta vaovao izay mihevitra hoe filazantsara fotsiny ao, misy lalàna eo satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy tenin'Andriamanitra raha toa ka tsy mampahafantatra ny olona amin'ny otany. Zany ny tenin'Andriamanitra. Ny sekta no mampianatra fotsiny dia tian'Andriamanitra anao nampanotanao tiany, fa tsy fantatra hoe inona no antony itiavan'Andriamanitra an'ilay olona. Tsy misy fibebanao fa dia mideran'Andriamanitra, dia mifaly amin'Andriamanitra. Zany no natao mandrakariva, mifaly amin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia zao sady lalàna no filazantsara. Zany ny tenin'Andriamanitra mampahafantatra antsika fa mpanota isika. Fa saingy zao ao amin'ilay zanany no nampiarany ny fahatezerany mba handraisanao fahasoavana, ary tsy vitan'izany ihany fa ny tenin'Andriamanitra izay lambara sy lesana amintsika dia fitaomana antsika hibebaka, na dia nomeny na dia novonjeny tany Egipta aza ny zanak'Israely, dia tsy mitsahatra Jehovahandriamanitra no miady ny adiny, tsy mitsahatra Jehovahandriamanitra no mampahery azy amin'ny adiny, tsy mitsahatra Jehovahandriamanitra no sady koa mitaona azy ho amin'ny fibebahana, na dia vita batisa isika dia teolojia ny fibebahana nomena antsika mba azahoantsika miay keloka isan'andro, ary ny antony amelan'Andriamanitra ny elontsika dia noho isika vita batisa, noho io fanekena io zay tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako i Jehovahandriamanitra. Ao amin'ny Isaia 4:5, tsy mitsoaka koa ny faneken'ny fihavanany aminao ao amin'ny Jesosy Kristy, amin'izay nandraisany ianao ho zanany ao amin'ny batisa. Tsy mitsoaka ny faneken'ny fihavanan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ho anao zany.
noho izany ny famindram-pon'Andriamanitra dia ny mampahery anao amin'ny finoana mandrakariva, ny mitaona anao amin'ny fibebahana satria ampahafantariny anao fa mpanota ianao amin'ny alalan'ny teniny zany, amin'ny alalan'ny sakramenta atolotra dia aoka ho tsarovanao fa amin'izay anatonanao ny alitara-masina hanasany Jesosy ianao hanatrika zany alitara-masina zany, ny miala avy eo anao dia famelan-keloka ny tiany ho anao. Fa firifiry amintsika moa no mitahiry eloka, no mitahiry fahotana miala any an-trano, avy nanota avy nanao zay zavatra mamoa fady tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia mbola misolatsolana sahy ratsy manatrika ny latabatra masina amin'ny fo tsy mibebaka. Ary io ny tenin'ny Paoly apôstôly izay mandray amin'ny fo tsy mibebaka dia ahoana ozy? Mandray fanameloana ho an'ny tenany. Ahoana no asahianao hanao handray fanasany tompo nefa ny sainao ny fonao mbola mifikitra amin'ny otanao, avy any atokantranonao anao mbola sa mieritreri-dratsy eo anatrely latabatra masina anasany Jesosy ianao, ary mbola hoentinao mody zany. Zany ve ny fihavanana tiany Jesosy atao aminao? Zany ve ny fifandraisana tiany atao amintsika? Fa amin'izay anasany ianao dia eo no atsapanao fa mpanota ianao, mpanota aho. Raha mandray ny tenany rano, tenany Jesosy ianao, mandray ny rano Jesosy ianao, dia zao io indrindra no atsapanao fa noho ny fahotantsika nanaova ny fanekena vaovao amin'ny rany, raisitsika koa eo amin'ny fanasany tompo zany mba atsapatsika fa mpanota ary handraisatsika famelan-keloka, satria izany ny kendren'ny fiadanana ny fitsarana omen'Andriamanitra. Tiako lazaina kely ihany amin'ity andiny voalohany sy ny andiny faharoa. Amin'ny andiny voalohany dia ho Andriamanitra ny isa-pianakaviany Israely ary izy olo tsy hafa fa mamerina mandrakariva ny fanekena izay nataony Andriamanitra. Raha ny fanekena natao amin'ny olombelona samy olombelona mpivady, satria hoarina mpivady ny fanekena, rehefa miady dia misaraka zay. Fa amin'Andriamanitra kosa amin'izay mampanota ny zanak'Israely, eo no ahatserovan'Andriamanitra handriany mafy fa oloko ianao, izao no Andriamanitra ao, tsindrin'Andriamanitra zany amin'ny fanekena izay nataony. Ary io no ambarana eto, ary tsy mba hoe Andriamanitra ny Israely na Andriamanitra ny Joda, fa no tsindriany kokoa, nataony manifinify kokoa mba ho tsapany isan'ny tokantrano, hoe Andriamanitra ny isa-pianakaviany Israely Andriamanitra ny isa-pianakaviana, mba manana an Jehovah Andriamanitra ao, ho Andriamanitra ao amin'ny fianakavianao ve ianao? Ianao vita batisa eo? Ianao mpandray fanasany tompo? Mba mahatsiaro an'izany ve ianao? Fa izany ny fanekena ataon'i Jehovah Andriamanitra anao, tsy ho an'ny fahobe no lazany eto noho ny fitiavany mandrakizay, noho ny famindram-pony ampaharetiny aminy, fa ho an'ny isa-pianakaviana, ho an'ny olona tsirairay zany. Ny faharoa, izao no lazain'i Jehovah hita fitiany anefitra ny olona izay sisa tsy maty ny sabatra, andeha ka hanome fitsaharana ho an'ny Israely. Somary averin'Andriamanitra amin'ny fieritreretana ny fitahiana ny ray sy ny tany anefitra, amin'izay ny tantanany zanak'Israely, ka nandraisan'i Jehovah Andriamanitra ny adiny tamin'ireo fahavalony rehetra zay manatrika azy, satria tanin'olona ny tany Kanana, efa nisy olona nipetraka tany, nefa io no omeny Jehovah Andriamanitra, tsy maintsy resena ireo rehetrarehetra ireo, Jehovah ny mandresy, satria izy no maka mandray ny adiny Israely. Tsy vitan'izany, ny fitahiana tany anefitra, ny fampaherezany azy tany anefitra, ary amin'izany fanafana tany Egypte zany no ahafantarany zanak'Israely fa mpanavitra sy mpamonjy Jehovah Andriamanitra. Hoariny amin'izany koa, toy ny any anefitra ny olona babo, ireto babony Babiloniana, ireto noravan'ny Asiriana, tahaka ny any anefitra zany, nefa amin'izany no anehoan'Andriamanitra fitiavana noho ny famindram-pony amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny teniny izay ambarany mpaminany amin'izy ireo. Andeha ka hanome fitsarana ho an'ny Israely. Ity ilay tenin'i Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatra, sy mafetra tendana fa izaho hanome anareo fitsaharana. Inona moa ny fitsaharana tian'Andriamanitra omena ny zanak'Israely?
ny fiainana teo amin'ny miadana fotsiny am'izao ve ina no fitsarana tian'Andriamanitra ho antsika mino tsy hafa fa ny fihavanana amin'Andriamanitra dia ny anana antsika fiadanana amin'ny alalan'ny famelan-keloka izay atolony amin'ny fiasam-pahasoavana izay omeny antsika koa izany no nampaharetako famondram-po ho anao raha mandray ny famondram-pon'Andriamanitra ianao ry havana dia tsarovy fa amin'izay heverinao fa misy fahasarota amin'ny fiainanao amin'izay heverinao fa misy ady eo amin'ny fiainanao dia ataon'Andriamanitra fiasana ho aminao zany firifiry moa ny olona trapahoriana amin'ny alalan'izany no hijoroan'ny vavolombelona fa teo no nahitany an'i Jesosy teo no niverenany tamin'i Jesosy firifiry ny olona ny trapahoriana trapahafatesana teo amin'ny ankonana tratra ny aretina ninina zavatra nahazo amin'izany nataon'Andriamanitra fiantsoana azy mba hiverina ao amin'i Jesosy na ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsarovy zany famondram-pon'Andriamanitra ho anao zany ny famondram-pon'Andriamanitra zao amin'izay hiverenanao ny fibebahana ny dikan'izany io ny fiainana ny batisa io ny fiainana ny batisa ka raha mamelona ny fanekena nataony eto Jehovahandriamanitra hoe o Andriamanitra ny isam-pianakavian'ny Israely aho ary izy oloko dia zao tia ny hiverina ny fiainany ny fibebahana izany no iainanao ny batisa nao fa tsy haverina batisa fa ny roa na intelo na inefatra ianao fiainana ny fibebahana famondram-pon'Andriamanitra zany satria tsy misy olona mahay mibebaka raha tsy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra no miasa tahaka an'ireo mpaminany izay nampitenen'i Jehova tamin'ny zanak'Israely ka niteny aminy hoe miverena ry ondro mania zany koa no ilazany ny tenin'Andriamanitra izany no ampahafantariny ny fanahy masina mba hahatonga antsika ho amin'ny fiainam-pibebahana isan'andro isan'andro ary hoy Lotera ny adama ela izay ao anatsika dia tsy maintsy vononina amin'ny enina sy fibebahana isan'andro satria mpanota isika marina zato isan-jato sika no nataon'ny Kristy hoy Lotera nefa koa dia mpanota zato isan-jato noho izany tsy afaka mahatoky tena ianao tsy afaka hatoko tena ianao satria vita batisa aho ka dia zao zay tiako atao dia vavonjy aho tsia fiainana ny fibebahana io no iainanao ny batisa mba handraisanao fiainana ao amin'i Jesosy ny famondram-pon'Andriamanitra dia amin'izany fibebahana zany dia mazava ny tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny Romanina 10 tsarovy raha lehilahy Paoly apôstôly fa ny famorahm-panan'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka ao Petera 2 dia lazaina ny teny fikasana dia tsy arak'izay fikendren'ny sasany azy na amin'izay tenenan'ny sasany azy araky ny fahaelany fa matoa misy ny famondram-pon'Andriamanitra hoy Petera apôstôly dia zao ny fitondrana ny fitaomana antsika ho amin'ny fibebahana zany io ny faharim-pon'Andriamanitra io ny famondram-pon'Andriamanitra ny azahoantsika mibebaka ary ny vokatra zany famondram-pon'Andriamanitra amin'ny fibebahana zany amin'ny fiakekeliko zany amin'ny fahatsapanao fampanota tsy manana inina marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia zao ny tenenany aminao fa marina ianao anio marina ianao na dia tohinona hotanao ka entinao eo ampotofiny azy fijalian'i Jesosy zany dia zao ny rano no manadio anao ho afaka amin'io tarehetra raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mino zany va ianao matoky zany va ianao ry manatrika an'izao isan'ny taona izao fa zay kendren'Andriamanitra amin'ny fitiavany mandrakizay sy ny famondram-pony ampaharetiny aminao dia zao ny handraisanao ny famonjena ny kanana ny teny fikasana ho an'ny zanak'Israely fa ny anao kosa na dia eto amin'izao tontolo izao mbola be fahoriana aza na dia mbola be loza aza na dia mbola be otaka manodidina anao zany satria manana n'ilay teny fikasana ianao satria miorina tsara manaja ny fanekena nataon'Andriamanitra tao amin'ny batisa ianao dia fapetrany amin'ny fiainan-danitra sady na mbola eto aza tsarovy zany
na mifahoriana na mififaliana na toinona zavatra miatra sy manodidina ny fiainanao efa petrany amin'ny fiainan-danitra sady ianao na mbola eto ary ny fahatanterahana dia amin'izay tenenan'i Jesosy aminao ho avy indray aho ka handray anao ary amin'izay hitoerako no hitoeranao kosa. Io ny fahatanterahana, io ny teny fikasana. Ndraindray tsika rehefa miteny fikasana dia ho premier ministre zany teny fikasana azo, ho hanakarena hanana an'izao saosy zao ho filohan'ny repoblika redyredy daholo zany. Fa raha izany ihany no ahafantarana ny teny fikasana dia zao tsy mahalala ny amin'Andriamanitra ianao, tsy mahalala ny amin'ny famonjena ianao, fa ny teny fikasana zay nomena anao dia zao ny lova maharitra mandrakizay dia ny lanitra izany. Io hoy Jesosy fa hampodiko fifaliana ny fitomaniny ka hampiononiko sy hampifaliako izy ka ho afaka ny alahelony. Io ny tenin'i Jehovah'Andriamanitra ho anao, io ny tenin'i Jehovah'Andriamanitra teny ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny fifaliantsika tsy hoe mideran'Andriamanitra fotsiny dia mitehaka dia mifaly mandrakariva, diso zany, fa ny fiainantsika ny fiainam-pibebahana ka hanomezan'Andriamanitra famelan-keloko. Io ny fiainana fifaliana eo amin'Andriamanitra, io ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, dia ny fiainana fibebahana sy andraisantsika famelan-keloka avy amin'ny rany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mampionona antsika ny tenin'Andriamanitra, mitaona antsika handray zany famonjeny zany Andriamanitra mba ahazahoantsika manompo amin'izay zara fanompoana nomeny antsika. Fa raha itsika tsy manana fanompoana atao dia sandoka ihany koa ny famonjena azo tsika, satria ny famonjena vitan'i Jesosy ho anao dia miteraka inao anatinao zany, miteraka finoana zany, ary ny finoana izay azonao amin'izany famonjena vitan'i Jesosy ho anao amin'ny alalan'ny teniny zany dia miteraka asa tsara. Voaforonao amin'i Kristy mba hanao inona ozy? Hanao asa tsara. Asa tsara ve no ataonao amin'ny fiangonana sa asa ratsy? Asa isandratan'i Jesosy eo anatrehan'ny olona sa asa isandratanao? Asa izay hanamarinanao ny tenanao, hitadiavanao laza sy dera manodidina anao, sa hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra? Izay mino aho Jesosy ny asa ataoko no ataony koa, ary ianao sa lehibe noho izany izy satria izaho makany amin'ny ray. Ianao nametrahan'i Jesosy andraikitra satria vokatry ny famonjena izay vitany ho anao izany miteraka finoana ka hahatonga anao haneho ny vavolombelon'ny finoana izay ao anatinao ka hahafahanao miasa mba hahatonga ny hafa koa handray an'i Jesosy, ho vita fihavanana amin'i Jesosy, ho vita firaisana tanteraka amin'i Jesosy. Tsarovo zany ry kristianina malala. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, ary zany nampaharetako famindram-po ho anao. Voninahitra ho an'Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.